Toy Beloma. Nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine. Ho velominy Ony-Miajanireny, Vantsoa, Anjariliva, Lanto, Saloy ary Mirambola, miaraka amin'ny Lemaik, ary Liva, Miady, ary Tsila. Tovy Razana Mamonjy no nandray ny feo, Anjariliva Nana Totosa. Andro voalohany. Allô? Manger lave izao? Ie. Ilasina ihany akia. Fa misy inona? Fa maninona ry izany? Sady tsy maninona fa l'olona ny aty amin'ny hôpitaly. Aty amin'ny hôpitaly marary saina. Ahoana tsara hoe? Fa naninona? Tsy haiko hoe olana amin'ny Jean-Luc angambany. Le fofombadiny. Niaty ve zany zareo e? Sa Nisaraky lasa nandeha Jean-Luc. Andriamanitro. Mila ndrika izaho. Manao crise be izy. Nasiana camisole mihitsy. Zany ve? Za sy tendro mifandimby aty amin'izao. Ny trano tsy maintsy andrasana. Rehefa nilazana ve Lanto? Ie, fa mbola tsy afaka makaty dago izy izao. Volany nalefany. Andraso fa aka-congé ary dia hoany e. Misaotra kia. Ary courage ndry e. Infirmière, tsindrony, aingana ianao. Dokotera! Dokotera Pogosy! Andaontsika hivady. Dokotera! Zao foana kiny ataony rehefa mihetsika izy miredoredy ohatran'io. Tena mampalahelo. Dia amin'ny alina lazainy fa mahita ny Jean-Luc sy le sipa mamono azy hony izy. Nga efa manana sipa. Zany Elianina izany. Tsy tahotra tsy henatra fa hitany mifampisakambina eny an-dalana rehetra eny. Mifaneny izao ry zareo. Dia ahoana? Dia mifamaly be l'olona sy le sipa e. Indray mandeha izay aza ny adiny fanongo-bolo ny fanala-baraka teny ampovoan'ny arabe mihitsy anke ny tangoronan'ny olona e. Ohatry. Fa vava onony n'le vehivavy a. Trikako. Tsy tiany tena matony elany raha fotsy latsaka fefany e. Fa maninona kina ataony an'izany hoe raha fotsy latsaka fefany izany l'olona? Ka izy le lava volo be iny moa e. Tenin-drandrana izy tamin'izy le andeha tsena. Le sipa hono ny haingo be sady nandoko volo be. Dia mba ahoana ho Jean-Luc amin'izany ka? Inona moa kiny ataony hoe fa manasaraka azy sady menatr'olona. Elianina no taritiny andeha hoe ndao andeha fa inona ary ny divanao amin'io. Nefa tsy efa saika atao mariage ry zareo reo. Afaka 3 volana. Amin'io Rosa, tena hentsana. Na hentsana ko. Zany ihany mbola tsy hanambadiako ka. Manimba le resaka fitiavana raha ohatro izao. Fa tena tsy naposiko ohatr'izany kosa aloha iny toetran'iny Jean-Luc iny ka. Zay mihitsy. Raha ny fijery azy tamin'ny voalohany aloha dia tena mora mivadika ny olona ka. Iny fa nivoaka dokotera. Natory izany olona. Ka nanahoana izy tao dokotera? Mbola ntsondromy mahakalma aloha izy zao dia eo matory eo.
omeo azy tsara daholo fotsiny ny fanafody rehetra rehefa mifoy eo izy. Fa misy tazo kely fotsiny izy amin'ilay nanao crise be teo. Ny tosi-drano koa miakatra raha teo. Eny dokotera. Dia tandremo fa ny sakafo be sira no tsy azo hoaniny manjary lasa mandreraka be ny fony. Eny tompoko, misaotra anao e. Alina izay tena tsy natory mihitsy fa asa indray izay ho ataony anio. Tena hitako reraka mihitsy aloha ndry e. Lalimaso be mihitsy. Tamin'ny voalohany ny fandimby ihany za sy tendry fa tato aoriana natahotra sao dia tsy vita nitendry rery na tsy eny dia naleoko aloha izany miandry azy aty akia. Za aloha hijanona hiaraka amindry eto e. Amin'izay afaka mifandimby matory tsika roa. Dia tena misaotra kely Angela. Tsisy fisaorana. Za raza mba navelan'ny dokotera Jacques Andrasana izy. Lanto mantsy ny antso amin'ny dokotera sy ny resaka mivantana taminy afako maly. Ay ve? Dao hita hipetrapetraka tsika roa e. Dao azy. Lanto ty miantso ty. Allô? Allô? Bonjour nareo. Manao ny lolonao? Bonjour Lanto Efa mba misy fiovana kely izy aloha tao anatin'izay 5 andro izay e. Ay kosa. Dia mety mbola haratra hafiriana ao amin'ny hopitaly hono izy ny dokotera? Tena tsy fantatro mihitsy. Mino aho fa tsy ho ela tsony ka. Satria efa tsy dia manao crise tsony izy ange. Andraso fa hiresaka amin'ny dokotera Jacques e. Aleo mantsy izy ho sitrana tsara vao miala ao. Izay koa aloha e. Iantso amin'ny dokotera Jacques sady andeva vola ho anareo koa raha riva. Eny ary, misaotra Lanto Fa zaho any nieritreritra. Hoe ahoana? Tsy tiako tsony ny hiverena nipetraka ao amin'ny trano io. Dia ahoana ny atao amin'izany? Tokony hitady trano nareo telo-da. Hofaina ve? Ie. Dia ampanofaina io dia ny hofanio ihany no andaovana an'ilay hofa-trano vaovao mandrapalo e. Asa. Fa dokotera aloha ny teny hoe raha sitrana eo izy dia tokony hanao convalescence aloha. Amin'ny toerana tony sy lavitra ny tapatapa hony. Izay no mety aminy. Izany ve? Toerana ambanivohitra izany fa tsy be olona. Dia aiza nefa no hita an'izany ka? Be tsy maintsy mbola ho tadiavinako. Dia iza koa no hiara hipetraka amin'ny any fa izy tsy mahazo mitoetra rery. Tsy maintsy tendry zaniko. Za tsy inona tsy maintsy miverina miasa. Ampanarahana andro zareo fotsiny izay ilainy rehetra. Eny e. Ataovy izay mety fa za aloha raha izao tsy mbola afaka miverina mody mihitsy. Aza manahy ianao fa Angela ange manampy anay ato e. Naka congé mihitsy izy. Ay ve, misaotra azy. Izay fa hiala aloha fa andeha hiasa e. Alefako raha riva ny vola dia aza donona miantso ahangana raha misy vaovao na ohatra hoe hivoaka izy Ok Lanto Mirary fahasalamana haingana ho an'ny olona dia courage daholo nareo Bisous. Merci Lanto Bisous dia veloma e. Dia aiza izany ake no hitan'izany trano izany? Ilay ho an'olona? Dia tsy haiko aky fa mbola ho tadiavina. Samy manontany iny aloha e. Na ny trano hifindrana koa aza. Izay trano hifindrana izay zao tokony ho tadiavina voalohany aloha alohan'ny hivantanan'ny olona raha vao mivoaka ny hopitaly izy ko. Marina izany antendry izany. Eny ary izay aloha izany no karohana. Ie, amin'ny gazety na AFB betsaka ny trano ampanofaina misoratra ao. Mba jereo ary izay ry tendry izay mba tsaratsara tsy lavitry ny toeram-piasana. Eny ary, ka andeha ody aloha izany Mody dia lany maka an'ilay vola alefan'ny Lanto. Tandremo tsara ny vola ry tendry Aza matahotra hiasiny. Izay fa lasa izany, mandram-peony nareo. Mba endro koa inanatahana revo iny Zanaky ny faranay iny Tsy efa fantatro Angela moa. Pirahavavy ny reninay. Ny reniko sy ny renin'ny Lanto sy l'olona. Ny reniko izany ny vavy matoa izany hoe efa maty moa izy. Dia nalain'ny Lanto hipetraka ato izy roa vavy sady mitady asa.
tamin'ny ranto mbola tsy nepita ranomasina zany. Tena lainy koa tendry satria sahirana be ilay neny faranay tany ambanivohitra. Mahay mifanampy akinareo. Tena lanto mihitsy akiny tsara fanahy sy tia havana. Mahafinaritra akiny ohatr'izany a. Fa hoay taitry lolo izany fa andao aloha jerena. Dao ary. Nanahoana kindry izay ry lolona? Tsy maninona. Zanga maninona e. Ento mandeha mody amin'izay a. Indringa mahazo mody raha tsy dokotera no miteny. Za te ody. Leo mifofona fanafody ato a. Mbola misy krisy kely any lolona zany a. Kizitina sady milavandy. Ka andraso ary fa hiteny amin'ny dokotera e. Fa tsika tsy eo amin'ilay tranontsika tsony no hipetraka. Fa aiza? Ifindra trano akitsika. Izay ny tenin'ny lanto. Tendriko ozy ny dokotera tsy maintsy manao convalescence kely lavitry ny vilona aloha. Toerana tony sy mangina dia tsy be tabataba loatra. Fa nahoana? Ilaindrio hony izany e. Ataovy daholo izay tianareo atao e. Tena ho sarotra ny taizan'ity lolona ity raha izao a. Zay ary aloha fa matorindry dia makahina tsara e. Vo eo amin'ny foko atory aninona sady. Eny ary. Atao fotsiny izay azahoandry aina aloha dia izay. Mampalahelo nareo ka. Reraka mihitsy mitsabo a. Ny maty angamba mety amiko kokoa. Ay, aza miteniteny foana kely olona. Miteniteny foana maninona izany e. Lalana tsy maintsy diavina ny fahafatesana. Ekeko izany saingy anjara sy lahatra ihany koa ny fahafatesana. Izany tsy enjerinareo izany. Okaka izay asina. Avelao any izany resaka izany. Andolo tsika roa hivoaka kely san-davarangana. Ohatra ny mandreraka aky indraindray ilay miresaka amin'olona. Asina. Marary nge izy. Tratra ny famoizam-polalina. Rehefa hitandrefa efa mitady ho sorena sy akatra izy dia tapa ho aingana ilay resaka fahazatohizana tsongy. Ka ilay resaka fahafatesana mandreraka. Ka izy amin'ny lafany iray efa tsy te ho velona tsony satria nandao azy ilay fofombadiny tena tiany. Izay olona ray e. Zasy indrindra mbola tsy manana olo-tiana dia tsy tsapantsika ilay izy ka. Angamba kia. Fa raha za tsy ataoko malasa dalara izay fitiavana. Teneniko andry izany. Mbola tsy vondry dia miteny an'izany e. Ka matoky misaraka dia tsy anjara. Fa misy nge sarahany akaso. Kia. Ok izay fa rera-tsena be amin'izany koa ka. Tandremo fa nen'olona azy te efa tsy hita sy hanovana azy a. Nahita an'le trano any a, le trano hipetrahantsika. Dia ohatrinona ny ofany? Efatra ariary eo, ety amin'ny villa ihany le izy. Sady tsy lavitra ny fiasanareo e. Tsara kosa izany. Dia tonga ry tendry dia hitadiavam-panofa izany le atsika dia ny avansa ho fatrano amin'io ihany ny anomezana an'izay trano izay a. Sady io trano be anareo ve kitsy efa isy anofa valoetsy ihany a? Tsy latsak'izay kosa aloha io e. Izay mihitsy. Fa mba karakara haingana izay ry tendry a. Eny re. Dia reto ny volana alefan'ny lanto a. 3 tapitrisa ariary. Dia indray tapitrisa aloha ataovy any amin'ilay vezivezen'ny lasa hikarakarany sakafo ary izay ilaina rehetra any. Eny ary. Dia tsy io ihany ny volana izany aza fa mbola tsy izy efa nafody traitement an'olona eto a. Le trano hoe anaovany convalescence mbola ho tadiavina koa ka tsy hay hoe mety ohatrinona. Eny re a. Izay fa za andeha hiantso amin'ny lanto hoe voaray ny vola fa misaotra. Mandeha fiara nga ela? Mandeha fiara foana io mivezivezy makaty aminareo io any. Ay, mandeha ana re. Ok. Iny petrapetra ianao. Eny tompoko. Vita soamantsara manko ny traitement ny mademoiselle olona teto amin'ny hôpitaly nisy anay dia izay no antony atsoko anao. Ay,
Ie. Ka mahazo mivoaka amin'izay zany izy? Ie, fa mahazo mivoaka izy. Fa tsy maintsy manao an'le convalescence nolazaiko a. Eny dokotera. Mino fa tsy aninona tsony izy. Na izany aza nefa tsy maintsy misy an'ireto fanafody reto toy izanareo any an-trano. Fanafody telo reto fa efa nosoratako ao anatin'le ordonnance daholo ny fomba hinanana anazy. Eny ary dokotera. Fa tsisy zavatra fadiana ve ohatra na... Tsisy ka. Ny tabatabaka sy ny korotana no fady azy. Izany hoe ny diso tafahoatra. Ataoko angamba fa ho voatandronareo kosa izany. Eny tompoko. Tsy maintsy izany izay dokotera. Izay fa mirary fahasalamana tanteraka sy fifaliana ho azy. Dia tena misaotra anao dokotera. Be dia be ny ezaka vitanao taminy. Ka andraso ary angorona ny entanay dia hiantso an'le anadanay hakanay amin'ny fiara. Eny ary. Tafita soma tsara l'olona. Ie, misaotra. Arak'izao hitandry izao moa dia tongatsika dia mamantana tato amin'ity tranontsika vaovao ity. Izay ny fandaminana no melolanto. Le tranontsika ny rahateo efa nisy nanofa. Ay ve? Izay zany ko inona molona izay keo. Ny ahasoandry daholo aky ny antony nanovana n'izany rehetra izany ry l'olona. Izay ary izao mbola andeha hitady an'le trano tsy maintsy angalandry rivotra. Rehefa nieritreritra koa dia aleoko mitokana lavitra any aloha e. Nefa ry aloha tsy mahazo mipetraka rehetra fa tsy maintsy nareo sy tendry no any a. Izay fa maka aina fa andeha tsena aloha za. Io. Allô? Bonjour, tendry nga zao? Ie, manao ny lanto. Iasina zao tsy ho fa lasa ny etsena. Efa mivoaka hono l'olona ozy ny dokotera? Ie, fa efa ty amin'le trano vaovao zay zao. Toa hoe niantso anareo iasina ankeo fa tsy nahazo anareo hony. Niasa ka? Areo ve l'olona? Ie, ao izy. Mba omeo ankely vetivety hoe izy azafady. L'olona! L'olona! Ty misy miantso. Fa izy zany e? Raiso aloha fa lanto io miantso io. Allô? Allô? Nanahoana ry izay? Tsy haiko. Fa tsy haiko ahoana koa e. Matoa navoaka ny docteur Jacques ndre dia efa sitrana zany. Dia izay zany ko. L'olona, za mananatra ndry tandre ny toe-pahasalamandry. Tandrovo ny aindry. Ndry no hitondra fahoriana amin'ny toetran'izay lehilahy ray. Tsy eo amin'ireny toerana dia miteny an'izany ndry. Fofombadiko ange iny e. Na fofombady na efa vady aza, zaza fito tsy mafetrano e. Tsy olona manatoetra ohatran'ireny no ataoko makarary saina. Avela ho izy andeha any rehefa andeha. Soansa fa mbola tsy vita soratra sy mariage. Naseho an'Andriamanitra mihitsy ny... Zany ve no mba tendry amiko e? Tsy mba fankahirezana na ohatran'izany fa latsa. Tsy mandatsa andria fa mananatra. Azoko ny mananatra mazoika. Ka tsy mila azy anatrao ahy e. Tsy mila. Zany ve dia matezitra andry nefa zavatra marina no lazaiko. Tsy raharahako zany. Ny fantatra dia nisoparan'ny olona ny fiainam-pitiavako. Zay. Raha tena zoky ianao dia manamby tampo fa tsy mandatsa. Manome teny mamy, mankahery, sisisa. Azafady ary raha toa ka... Aza miantsoantsoantsony ianao fa tsy tiako e. Mangina ki fa zany ve dia afitanany andry ela be Zay sy asiny eto efa manohana andry. Ao aloha. Sotirano dia aloha dia ty fanafody ty fa somarary indray. Ok zay. Ambohi Beloma. Nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine. Ho velominy Ony Miajaniriny, Vantso, Anjarilivo, Lanto, Saloy ary Mirambola, miaraka amin'ny Lemaik, ary Liva, Miady ary Tsila.
Tovorazana mamonjy ny nandray ny feo Anjary Liva na Natotosy. Mola ity